Izany ry Andriamanitra ray isaka fanahy masina no tonokiram-panahy izay no betesy ny mpanomponao fahiny. Izay mbola fifaliananay koa ankehitriny ny mamerina izany tonokira izany, ka na dia samy manana ny feonay izay tsy mendrika aza izahay, dia heverinay fa mihaino anay hianao noho Jesosy Kristy tomponay izay efa nisolo anay. Ianao no hitory fa izahay dia fitaovanay ihany, ary mba sy ho amin'ity fitoeranay ty eto ihany ny hitorianay sy hampazoto anay hitory sy haino ny teninao hanambara izany, fa ho amin'ny andronay rehetra, amin'ny fiainanay rehetra, indrindra fa rehefa miverina avy eto izahay. Saotra anao manokana raha nanome ity fotoana ity, indrindra fa ny faneva hampahatsiahy anay tsirairay ny amin'ny fiantsoanao anay, satria maro tokoa aminay no manadino izany. Mamony raha fo aminay ry Jesosy Kristy tomponay io, ary ianao tokoa no nifidy, ka ianao no mampahatsiahy ankehitriny amin'ny alalan'ny faneva ho an'ny olonao tsirairay. Dia mitahia koa ireo namanay rehetra, janaky ny fifoazana, sy tonga eto, olombo afidinao ireo, olona nantsoinao ireo, ka dia ampahatsiahivo na amin'ny alalan'ny fanao masina na amin'ny alalanay, tahaka ny fampahasevan'ny Paoly any Timoty zany ny ara-panahy tamin'izany fotoana izany, sy nampahasevan'ny Paoly ny fiangonana Efesiana koa tamin'izany fotoana izany, ka mbola ampahasevanay ankehitriny. Ataovy ho velonao mandrakariva ao am-ponay, fa olombo anso izahay dia ny hitory sy hanambara ny sitraponao. Ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia miarahaba antsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy tompo, raha tratra izao fotoana izao, indrindra fa amin'ny alina ity, izay ahafahantsika ihany koa mandresy mandray ny tenin'Andriamanitra. Sy dia fomba ny mpitoro-teny loatra no mialatsiny, kanefa kosa rehefa mijery ny programa isika tompoko, dia mahita fa ny pastora filohan'ny sodaparitany Faradofay Manaritsoa Solson no voalaza ato. Fa ny tenanay dia mpanompon'i Kristy ao amin'ny sodaparitany Faradofay ihany, ao amin'ny sekoly biblika Manantantely Faradofay. Ka dia misaotra tompoko amin'ny fandaminana izay natao tamin'ity fotoana ity. Fifaliana ho an'ny tena ihany koa eo anatrehan'i Jesosy, raha mbola avelany hitory sy hanambara izay tenin'izay, mba ho vavolombelona tokoa, fa niantso ny tenanay izy, ka maniraka sy mampiteny amin'ity fotoana ity. Na dia sy noeritreretina aza izany, fa heverina fa ny tompo tokoa no manendry, dia misaotra azy amin'izany. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho anjarasika amin'izao alina izao dia izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa, dia ny toko fahaefatra ka ny 1 hatramin'ny 9. Ny epistily masina nosoratan'i Paoly ho an'ny Timoty, dia ny Timoty faharoa toko fahaefatra 1 hatramin'ny 9. Timoty faharoa toko fahaefatra 1 hatramin'ny 9. Fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra tompoko, dia miangavy antsika mpanazana hiara-misangana amin'ny famakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay sara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy, mitoria ny teny mazotoa na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay sy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy, ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra,
miareta fahoriana ataovy nesan'ny evangelista tanteraho ny fanompoanao fa izaho dia efa hatolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako efa niady tsara na tanteraka ny fiazakazana ny tahiry ny finoana hatry zao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homeny tompo mpisaramarina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoana koa. Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana ny teninao no marina. Amen. Dia misaotra tompoko. Ity perikopa na ny tenin'Andriamanitra izay anjaratsika androany ity tompoko dia taratasy na epistily nosoratan'i Paoly ho an'i Timonty izay zanany ara-panahy tamin'izany fotoanandro zany. Araka ny fanakilasian'ny teolojiana azy dia atao hoe epistily pastoraly ity epistily na ity taratasy ity. Telo izy ireo amin'ny baibolisika dia ny Timonty voalohany, Timonty faharoa ary ny Titosy. Tamin'izany fotoana dia mbola visy anisa ny pastora raha sy ilaza ny Timonty sy Titosy isika. Ka Timonty dia nampiandraikentin'ny Paoly ny fiangonana atao Efesosy raha tany amin'ny fiangonana atao hoe Kreta kosa no ny andraiketany Titosy izay samy zanany ara-panahy. Antom-panoratana ity epistily ity ny fanahian'i Paoly momba ny reto pastora reto izay mbola tanora herotrerony tamin'izany fotoana izany kanefa dia nansoin'Andriamanitra ary nametrahany Paoly fitokisana mba hitantana hiandraikitra ny fiangonana. Amin'ny mahatanora azy zay dia sahiran-tsaina ihany ny ray aman-dreny dia sisy valaka amintsika raha tany ka misy manananaka manantokatrano na miasa amin'ny toeran-kafa manana hiahy dia hanino regny zanak'izay agny indrindra fa miandraikitra fiangonan'Andriamanitra mitaiza fanahin'olona maro no asa nametrahana any Timonty. Eo anatrehan'izany dia sahiran-tsaina Paoly izay ray aman-dreny ny ara-panahy ka mahatonga azy nanoratra izao epistily izao. Hita isika izany ohatra raha eo amin'ny epistily ho an'ny Timonty voalohany dia hariharin'ny Paoly ao ny hahamendrika azy amin'izany anjara fanompoana izany izay tsy hafa fa lanin'ny tanora sy anjery loatra. Eny fa na isika ray aman-dreny azy lay teny malaza ao dia ny Timonty voalohany toko fahaefatra ny 2:12 izay milaza fa aoka sy ataon'ny olona sika mahay azy fa ho fianarana ho aniza ho an'ny mino iza no mino tamin'izany fotoanandro zany ny fiangonana ny kristiana ary tsy fianarana fa fianarana ihany izy fa dia tany sainy izay zavatra mety hahazo ny fakapanahy ny tanora dia ny fomba fitenenana izany ny fitondrantena ny fitafy ny finoana ny fahadiovana. Hitatsika fa ireo dia anisany isehosehoan'ny tanora amin'ny mahatanora ny tanora dia fandre matetika ny hoe tenin-jatovo tenim-pamaraka. Ny mampalahelo azy amin'izao fotoana mety ho teny-paritra ity alantsiny amintsika ihany dia ny dada sy dada sasa koa fa baina. Raha tena jerena halalinina izany tena feno fanazana ve zany sa manao ahoana araky ny fieritreretantsika dia tsy visy ny zanaky ny fiangonana ny tanora kristiana ka izany zavatra izany dia mampanahy an'i Paoly
fa na dia ataosika tanora zay Timoty zay asainy hitandrina sy hikarakarany fiangonan'Andriamanitra dia mba tokony hiavaka amin'ireo tanora ireo na ny fomba fiteniny na ny fitondrantenany na ny fiaim-piainany ankapobeny. Io no ventikevitra eo amin'ny taratasy voalohany. Tsy mbola afa-po tamin'izany i Paoly fa mbola nanoratra fanindroany indray ka nahazoansika izao atao hoe epistily na taratasy faharoa ho an'ny Timoty izao. Tsika reto ankapobeny na mety ho tonga ty aza ny vadinao raha misy zanakao any dia amin'ny mahaten'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra ihany no mampifantoka ny sainao fa soa ihany fa nisy ny telefona. Akory nareo agny zay nanakory zany ny zavatra miverimberina ary tsy hanomeza siny ny reny ny ray zany indrindra satria menaky ny aina ny janaka. Mety misy ihany mahasiaro ramose na madama fa ny tena mampanahy azy dia ny zanany. Mety misy ihany manontany ainanao kory zay agny ihany madama agny ihany ramose aindra fanangana agny fa ny zanaka indray dia zao mampanahy mandrakariva satria raha misy zavatra tsy mety ataon'ireo zaza ireo na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainany dia iza ny voateny ny ray aman-dreny indrindra fa raha tsy mbola mahaleo tena izy. Tahaka izany koa no mahatonga ny Paoly tsy mandreritreritra fa nanoratra izao epistily izao. Ka eto amin'ity anjarasika ity dia sy zavatra hafa no sindrian'ny Paoly fa fampahatsiahivana ny amin'ny fiantsoana azy. Fa na dia tanora herotrerony aza izy dia anisany olom-boanso. Voanson'Andriamanitra haninna dia tany sainy mazava izy eto ary zany dia tsy misisy. Tsy mba miolakolaka i Paoly raha mananatra raha miteny any Timoty zanany eto fa dia say milaza izy hoe mananatra mafy aho ananarako anao mafy. Dia inona ny zavatra tany sainy? Mitoriateny mazo toa na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana mandrese lahatra. Zany no tany sain'ny Paoly ho fampahatsiahivana fa ny antom-piantsoana any Timoty dia sy ny haneho feo manga ihany amin'ny fahatanorany. Zany manko matetika no ahafantarana ny tanora. Misy ihany fika manam-behivavy tsara feo, fika manan-dehilahy moa dia visy anisa ny tsara feo. Fa matetika ny tsara feo sady iderahan'ny olona anankiray amin'ny fahaizana feo sy ny fahasarana rehetra dia zao eo amin'ny fahatanorany. Miavaka amin'ny tanora rehetra nefa i Timoty eto fa sy izany no tokony hiderana azy fa ninona ny fitorian-teny. Ary ity tapany voalohany ity dia faranany ery amin'ny 15 hoe tanteraho ny fanompoanao. Rehefa avy ny tany sainy zany dia faranany amin'ny hoe tanteraho ny fanompoanao. Ireo dia fanompoana sy asa hazo amboninahitra sy asa hazoana sitraka fa fanompoana. Ary zany no tena maharaharaha ty resaka fanompoana ity na ny mahaolom-boanso. Ny olona rehetra dia samy nansoin'Andriamanitra ho ao amin'ny famonjeny fa isika rehetra izao araka ny fantatra ny 20% asika amintsika mba tsy ilazana hoe isika rehetra dia nahazo fiantsoana manokana ho amin'ny asa fanompoana. Ny mampalahelo sy ny raindray dia heveriny ny sasany ho voninahitra izany. Ary asa ianareo fa raha ny tenako manokana efatrandro alohan'izao fivoriana izao moa zay vao tena resy lahatra tanteraka fa tena ho aty Ankaramalaza. Ary dia misaotra an' Jesosy fa na izany aza dia sitrany tokoa matoa tonga eto
ary misaotra azy manokany aho raha mitaha aminareo satria nomeny anjara mba ho afaka didy amin'izany fanompoana izany. Raha nandinika ity fanevasika ity eto ity, ny tenako manokana dia matahotra sady mangorohoro satria nahoana mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana. Paoly izay ray aman-dreniny Timonty ary ray aman-drenitsika rehetra no finoana no mangataka any amin'ny faritra, ary indrindra fa amintsika malagasy angamba mba tsy ilazako hoe ny faritra satrany ihany, raha iza no matetika mangataka, ny zanaka ve sa ny ray aman-dreny? Miara-manaiky sika rehetra fa izany no matetika miseho, fa ny zanaka no mangataka foana amin'ny ray aman-dreny. Ny raha mahalasa ny raha anadra ny famalika koa ny raha eto, fa sy ny zanaka indray no mangataka fa iza? Ny ray aman-dreny. Araka ny fomba fiteny jentilisa dia hakeo zany, manambara tahaka ataosika hoe efa tsy mahatoky isika zanany, efa tsy mahasiaro adidy matoa ny ray aman-dreny no miteny zany. Ka eto dia milaza hoe mangataka aminareo aho, miangavy aminareo, raha azonareo atao dia aoka ho sarovanareo, aoka mba handeha miendrika ny fiantsoana ianareo. Raha lazaina tsotra sy mivantana zany dia zao, efa tsy mandeha miendrika ny fiantsoana intsony iza? Ny zanany. Dia iza zany? Isika. Tamin'ny taondasa sika dia nandreny amin'ny faneva hoe akory ziny ho izy? Izay maharitra hatra amin'ny farany no hovonjena. Dia mety mbola nilaza isika hoe da fa naharitra n'izay zay. Misy maharitra ihany, fa saingy tena maharitra amin'ny asa fanompoana ve? Sa anarana sy titra fotsiny no mipetraka? Raha sy ilaza isika amin'izao fotoanandro zao dia matetika ny zavatra miseho dia ny anarana sisa, ny anarana sisa. Firy taona ny nahampiandry anao zay? Dia fa 20 tao, fa 30 tao, 5 taona ho izy ny sasany. Ary raha ny asa fanompoana kosa ho anao zay vao 5-4, amin'ny Paoly zany dia zazavao. Mampalahelo ihany fa nisy ray aman-dreny anankiray dia niteny izy, vita ny fanaovana ny asa ara-panjakana dia miditra amin'ny fisotroan-dronono amin'izay. Dia zay aho pastora zay vao mba hanao ny asan'Andriamanitra amin'izay, fa vita zay ngany Kaisara. Dia ny mba kelikely sisa anjarako, tsy fantatro izy ity na ho 4 taona omeny Jesosy anahy na ho 4 taona, dia atokako amin'izay ho an'ny fiangonana, ho an'ny Jesosy. Raha ny marina dia efa fosy volo tokoa izy, efa ray aman-dreny tokoa izy, fa raha ny asa fanompoana dia tanora herotrerony izy. Sasy zany no izy. Ary tsy mbola itokisan'ny Paoly izy. Ary zany no mbola mahatonga atsika omeny Jesosy fotoana mba hiakatra eto amin'ity toby ity, sy amin'ny toerana hafa ihany kosa handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, mba hahamatotra ara-panahintsika. Fa izao no tandremo. Sao dia akoatry ny titra hoe efa 20 taona 30 taona dia teny fotsiny koa no holazainao. Eza amin'ity Madagasikara ity sy nandalovako Fatakaramalah zaho tasoatanana aho, tany Mazenga aho tamin'izay kabe, ho any Morondava koa, da mbo ino koa? Sy ny fitetezanao ireo no hahamatotra anao amin'ny finoana sy ny asa fanompoana, fa ny fianteheranao amin'ny tenin'Andriamanitra izay hamelombelona ny finoanao.
ka ho mahatoky, ka na inona fahoriana miseho na inona fisedrana anao dia mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Izany no tanjona, fa sy ny fitetezanao sy ny fahitanao ireo toerana maro samihafa ireo. Raha lazaina amin'ny fomba fiteny mahazatra asika, isika izao dia tahaka ny misarja batery, na amin'ny telefony zany na amin'ny zavatra hafa. Ahoana no ahafahantsika milaza izany? Dia mahafinaritra moa ny mandre matetika hoe ranona nangatabavaka, ranona mangatabavaka, dia azo atao izany. Fa kosa hoy izy ny tanora anankiray izay manana talenta amin'ny famoronan-kira, ny olona izay sy manana fifandraisana mivantana amin'ny Jesosy fa mangataka vavaka lava izao dia mitovy amin'ny tômôbilina sy velona. Ianareo ihany mahay azy. Tsy maintsy atosoka kely zay vao afaka mandeha. Ka sy izany ny fiainana maha-kristiana, fa ny tenin'Andriamanitra ao amintsika ao, io dia mahatonga atsika hanana fahatokian-tena, ka na ho haingana na haharitra ny valim-bavaka dia maneke, fa izany no sitrapon'Andriamanitra amiko sy aminao. Fa sy nirairay dia manery an' Jesosy isika, ohatran'ireny mpanampy atokantrano reny, araka nefa voalaza tamin'ny tolakandro teo. Makaty fa azadiny fa inosika izy mpanjaka be voninahitra, izay sy manam-pahefana eto an-tany ihany fa hatraiza, ary iza ianao izay olona manam-pahefana hatrany an-danitra, olo tompon'andraikitra ambony eo amin'izao tontolo izao, no ianao no manery azy mba hanatanteraka ny sitraponao vetivety. Fa ny mahatonga atsika mivavaka aminy, miangavy aminy, dia tsy hafa fa ny mahatompo, ny mahandriamanitra azy, izay tia ny olona rehetra ho tonga amin'ny fahalalana ny marina, ary tia ny olona rehetra ho vonjena. Farany, azadino fa ny ten'Andriamanitra tompoko izay omena eto dia misy fifandraisany amin'ny faneva mba handeha mendrika ny fiantsoana isika rehetra izao. Sao lahy dia efa sy mandeha mendrika ny fiantsoana tokoa ny zanaky ny fifohazana, ka mahatonga n'Andriamanitra mialanenina amin'ity taona ity, ka mampahatsiahy antsika amin'izany. Ary inona tokoa moa no antom-piantsoana antsika? Sy ny hoderaina, sy ny haninanjara ihany, sy ny handeha hitetany Madagasikara sy ny firenena hafa ihany, fa dia izy reto toromarika omeny Paoly any Timonty reto, mitory na amin'ny fotoana na sy amin'ny fotoana. Araka ny voalazasika dia izaho zao mitory-teny zao dia mitory-teny amin'ny fotoana. Angamba raha isika rehetra aby zao no samy hiakatra eto, dre 7 tao mbo sy vita avao. Fa izao ianao koa dia manana sehatra ahafahanao mitory na dia tsy amin'ny fotoana azy. Ahoana izany? Amin'ny toeram-piasanao, eny an-dalana, eo amin'ny fiarahamonina, any an-tanimboly, any an-dranomasina, raha ohatra any no fivelomanao. Ny zavatra somary mahavarianahy, satria isika samy kristiana ihany zao, ny fiangonana kristiana, isika pino kristiana dia tsy sany mizoro vavolombelony Kristy, fa dia izay heverisika ho fitorian-teny tahaka an'izao ihany no milaza fa nahavita diditsika zay. Fa mba sy ilazana hoe ny secte zay mbola misy milaza tena ho kristiana ihany, rehefa mandeha isika na aiza eto Madagasikara amin'ny hôtely, dia misy hôtely manokana zay matetika dia tsy menatra izy, tsy fantatro hoe ny zavatra izay
anorenany ny finoany dia efa arantirantiny aminao zay mety ho ao. De inona zay? Hôtely musulman. Fady io. Fa za sy nilaza hoe nahatetany Madagasikara. Fa efa mba nisy ihany toerana andalovana. Fa mbola sy nahita hoe hôtely kristiana fady ny devoly sy ny fombany rehetra. Angamba matoa sy sahy mametraka an'io titra io sika dia misy zavatra sy mazava ao anatiny ao izay mbola ahitana ny fomban'iza ny fomban'izao tontolo izao. Mety misy toka, mety misy sy fantatro, ianao mahafantatra azy. Fa ireo musulman ireo dia sahy milaza izany eo ampidirana ihany. Nahoana isika kristiana no sy sahy milaza ho vavolombelony finoansika dia Jesosy Kristy izay mandany ota rehetra. Eny fa raha izany dia mitoro teny amin'ny sy amin'ny fotoana isika. Raha eny andalana dia tokony ho voapirofony olona ianao hoe kristiana izany olona izany. Soa ihany fa ny mpikarakara ny fivoriana toy itony dia efa mametraka na amin'ny satroka na amin'ny lambahoany. Fa dia fa aleony satrany ihany mivily ireny sorasoratra tsy fantatra intsony ireny. Toy izay ny hizoro vavolombelony finoana ananany amin'ny maha kristiana azy. Porofoy fa afaka mitoro teny amin'ny sy amin'ny fotoana ianao, amin'ny fomba sy saroanao. Na aiza misy ianao. Na mety ny fiaranao. Nahoana ianao sy mba maneho izany amin'ny autocollant mba misy verset biblika andiny soratra masina na ny tokantranonao na amin'ny toeram-pivarotanao tsy ahitana. Ina ny sorasoratra misy any? Ianareo ihany izay nisafidy an'ireny soratra reny no mamaly azy. Fa mba asio tenin'Andriamanitra. Satria raha misy olona mamaky izany dia tahaka ny mitoro teny tsy amin'ny fotoana ianao. Azadiny fa ireny kristiana tany alohasika ireny izay niharany fanenjehana dia misy karazana hoe ifandraisandry zareo dia ny tokantrano kristiana nasiany saritrondro iktisy. Ka rehefa mandalo amin'igny toeran'igny na mandalo eny anarabe ny kristiana namany dia mahita hoe ity tokantrano ity dia tokantrano kristiana. Sahy izy ny mandondona, sahy izy ny mifampiresaka mikasika an' Jesosy. Kanefa sarovo tamin'ny fotoany fanenjehana izany. Amin'izao fotoana sy misy fanenjehana sy misy ino mbola sy sahy ny kristiana mizoro. Paoly dia manampy an'i Timoty ihany mba ho fianarana ho an'ny mino ny fitafinao. Taloha dia fomba fiteny rehefa misy zazavavy manao akanjo masera. Amin'izao fotoana koa tena anelanelany dia manao akanjona mpiandry. Fa henontsika ihany ny fanentanana tamin'ny tolakandro teo. Fa besaka ny mpanompon'Andriamanitra izay efa sy mitazona izany intsony. Ka sy modely sy fianarana tsara ho an'ny mino aza izy. Fa izy ny ray koa no ohatra rasy. Tako mpiandry ranona io azary mamagna taoniko. Vao izahay ny hanao kory igny. Ianareo ane no mpiandry fa sy zahay. Ho izy ny zanasika. Sy zany ve ny zavatra misy? Mampieritreritra izany fa izay rehetra momba asika olony mbo anson'Andriamanitra dia tokony ho fianarana na fiteny io na fitafy io. Satria toro teny velona izany eo amin'ny fiainansika sy ny fiarahamonina. Izany no amporosihan'ny Paoly an'i Timoty. Fa eto izy dia milaza marindrano vavolombelony ny finoany. Fa dia sy mihambahamba izy. Efa fantany ny zavatra miandry azy. Hatramin'izao izy dia tehirizinao ho ahiny satroboninahitra fiainany. Raha misy kristiana, raha misy amintsika reto hoe amin'izao tonga Jesosy dia mbola maro ny matahotra. Satria nahoana? Tsy mbola mahafantatra izy fa efa manana lay
satroboninahitra fa mbola misy zavatra hafa ao aneritreriny ao izay misakana azy mety tsy ahazo izany satroboninahitra izany. Fa Paoly eto dia efa resy lahatra izy, fa hatramin'izao izy dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitra fiainana. Satria nahoana? Fantany ekeny fa ireo asa izay nataony dia tsy hafa fa fanompoan'Andriamanitra. Raha nanaraka tsara sika tamin'ny fampianarana na tamin'ny alasinainy na ny omaly, ny fahoriana izay nanjoan'ny Paoly dia tsy azo harina amin'ny fahoriana manjo ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa amin'izao fotoana. Kanefa dia tsy sahy ny alasiny izy, fa voalaza fa nogadraina izy, ary tsy nogadraina tao an-tranomaizina tahaka ny tranomaizina aty amintsika hoy izy ny mpampianatra, fa inona? Tany anaty lavaka izay mbola misy rano ihany koa mampangatsiaka. Kanefa dia mbola nahita fotoana ihany Paoly nanaovan'inona? Nitorian'ny teny nanoratany ny epistily. Raha ampitahina amin'ireo apôstoly ireo aza dia izy no nahavita soratra be indrindra. Satria firy ny epistily vita sorany? 13 be izao. Fa saingy na dia nahavita izany aza izy dia atao hoe apôstoly ny fanetretena izy. Ahoana fana milaza izany? Satria nisy fotoana izay nilazainy hoe zao izy dia anisan'ny apôstoly, fa saingy apôstoly izy tonga volana. Manambara fanetretena izany. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana? Zaho efa mpiandro 20 taona, efa pastora 30 taona, mifanohitra amin'ny Paoly izany. Ary raha sendra omena anjara aza isika, na pastora na mpiandry ka tampoka, dia miala siny tompoko fa dia raha be tampoka loatra moa ty raha ty. Zany moa ny lalàna homiletika. Tsy zany noho izy. Nefa raha teo amin'ny fanaovana ny ordinationa na ny fanokanana atsika, dia inona no nontaniana atsika? Hitory marina sy madio ny tenin'Andriamanitra. Io no tena antom-piantsoana asika izay hamafisiny Paoly eto, fa sy ny hamoaka demonia ihany sy ny hanao ny asa fiantrana ihany. Noho izany ry havana malala dia mamerina asika izao tenin'Andriamanitra izao. Angamba izaho ianao dia efa variana ihany tao anatin'izay taona izay. Sao dia zavatra hafa no ahitany olona anao fa olomboanso, fa tsy mandeha araka ny fiantsoan'Andriamanitra anao intsony. Inona moa ny antsony anao? Fa ny hitory marina sy madio ny tenin'Andriamanitra. Vavaka sika toko. Saotra anao izahay ry Jesosy tompony any an-danitra ao, noho ny amin'ity fotoana ity izay mbola amerenanao anay hahatsiaro tena ka handinika ny tenanay tsirairay, na mbola mitoetra amin'izany fiantsoana izany izahay, na efa mivaona arak'izany, fa ny tombosoan'ny tenanay, ny sitrapony fianakavianay no ekenay, ka mahatonga anay mampandefitra ny asa fanompoana izay napetraka ao aminay. Mamondrafo aminay ry Jesosy Kristy tomponay io, mamelany helokay. Angatahanay aminao ny andro sisa henanay, mba ho laninay amin'ny fanompoananao sy ny fanatanterahana ny sitraponao, ka hitory ny anaranao izahay ary ho vavolombelony zany amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.